eo amin'ny fiaramiasa amin'ny vahiny kosa indray dia vita androany ny fifanaovatsy ny fiaramiasa teo amin'ny fanjakana malagasy ny kompania Air Austral. Manomboka izao zany dia ny fanjakana malagasy no hitantana ny 150 isanjato ny orinasa Air Madagascar raha ohatra ka 720 isanjato kosa ny any ny Air Austral. Mitady an'androany teny amin'ny lampam-panjakana Ambohitsiroatra ny fifanaovatsy ny fiaramiasa teo amin'ny orinasa Air Madagascar sy ny Air Austral. Taorian'ny fiantsoana tamin'ny alalan'ny tolobaritra iraisam-pirenena nataon'ny fanjakana malagasy dia ity orinasa Air Austral ity no nahazo ny tolotra. Manomboka izao zany dia ny fanjakana malagasy izay manana ny 150 isanjato ny vola miasa ao amin'ny Air Madagascar, ny Air Austral kosa no manana ny 720 isanjato. Ty orinasa vahiny ity zany no intantana ny fampandehanana ny Air Madagascar. Nandritra ny fandimbiasam-pitenenana no nanambaran'ny minisitra amin'ny sahanan'ny fitaterana Andriamatoa Beboary Misaralava fa faniotra ray lehibe amin'ny fampandrosoana ny fananana kampari pitaterana nabakabaka matanjaka sy misandrahaka no antom-pisian'izao fifanaovatsy n'izao. Ny tale jeneralin'ny Air Austral kosa tetsy ankilany dia nilaza fa vonona ny kompaniany amerina indray ny toerana nisy azy taloha ny Air Madagascar.